Manamafy hatrany ny fiarabanantsika rehetra ry namana malala. Sakaiza tsy fohy tiana indrindra manaraka izao fandarana izao. Amin'ny fofeny fifaliana no iarabanantsika any tokantrano, any amin'ny fiarakodia, any ambony fiara fitaterana, any an-dalana, any am-piasana, any am-pianarana, amin'ny toerana rehetra manaraka an'izao fandarana izao. Ary dia ho tanteraka aminao ny tsodrano rehetra omen'Andriamanitra ho an'ny zanany, ho tanteraka aminao zany. Ao anatin'ny loha hevitra mahakasika ny atao hoe fiainam-pakatoavana iantsika, ny didin'Andriamanitra. Araka ny efa hitantsika tany aloha dia nomena maimaim-poana ho antsika ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Efesiana 2:7. Fa fahasoavana no namonjena anareo. Ny fahasoavana zavatra tsy tokony ho azo kanefa dia nomena, tsy antonona kanefa dia nomena, ka le fahasoavana dia tsy inona fa ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana antoka namonjena antsika. Ny fahasoavana namonjena antsika. Ny tokony ataontsika zany dia tsotra ihany, ny fankatoavana. Ao amin'ny Exodosy 4:20-7, mbola tantaran'ny zanak'Israely ihany io. Tantaran'ny zanak'Israely zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona, ary hoy ny olona, izay rehetra lazain'i Jehova dia ho ataonay sy ekenay. Namena no misesy safidy ny olona. Inona mihitsy ny tena ao an-tsainareo reto hoe ohatra mivavaka kanefa manan'andriamanitra hafa, ohatra ny tonga am-piangonana ihany fa manao adalàna, tonga atao am-piangonana ihany fa ny fomba amin'izao tontolo izao no entina atao am-piangonana. Mandraisanareo safidy androany ka, inona ny tena safidinareo? Ataovy mihitsy izay tena sitrana. Dia resy lahatra ny olona rehefa nijery ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'izy ireo. Jereo tao amin'ny Egyptiana tsika, nandevozina ange tsika, voakapoka 7 andro ao anatin'ny 7 miasa foana, nandevozina ireo, sakafo vary masaka. Jerentsika hoentin'Andriamanitra, marina fa mbola tsy tonga any amin'ny tany Kanana tsika, fa jereo isan'andro isan'andro omen'Andriamanitra ny mana sy ny papelika ny mofontsika. Jereo nge ny fahavalontsika rehetra manodidina antsika, resy daholo e, maninona ny manao adaladala ohatran'izao tsika. Tena mena safidy, iza ary ny vavanareo e, mandraisa fepetrareo androany. Dia hozy ny zanak'Israely rehefa mijery an'izany rehetrarehetra izany zay, dia izao hoe izay rehetra ho lazain'i Jehova, izany no ataonay. Resy lahatra ny sainay, resy lahatra ny vatanay, any Jehova zay sy ny fianakavianay. Izay ataon'i Jehova no ataonay, izay baikony no arahanay. Ry namana, ndao mba handray fanapahan-kevitra koa tsika. Indraindray tsika dia ohatrany manao adaladala eo amin'ny fiainana. Mbola eto tany ihany vokatry ny fisian'ny fiarahamonina sy ny rehaka momba an'izao tontolo izao, dia ohatrany mba hadinidino kely nefa mpivavaka isika. Androany zoma fito febroary mandraisa fanapahan-kevitra. Izay rehetra lazain'i Jehova, izany no ataonay, so izany no ekenay. Tianao ve zany? Tena fanirianao ve zany? Zany ve ny ao am-ponao? Any amin'ny toerana rehetra izay misy anao amin'izao fotoana izao, mitenena mangina sy mora. Jehova ho izay sitraponao, izany no ataonay, izany no ataoko, izany no ekeko. Hiaraka hivavaka isika. Jesosy Tompo misaotra anao zay, mavesatra ny hafatra. Lalina dia lalina ny fampitandremana, kanefa fampitandremana feno fitiavana. Anapa-kevitra izay androany, io namako manaraka zao fandarana, mijery zao fandarana izao io, iray ifo izay, iray feo iteny manao hoe izay rehetra ho lazain'i Jehova, izany no ataonay. Tanteraha ao amin'ny fiainanay zany fa izany ny fanapahan-kevitray. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.